Androantsika iresaka momba ny atao hoe responsabilité. Inona tsara? Mahatompona andraikitra ratsorina amin'ny teny malagasy. Ity tantara ity raha lasaina bavy satria tantara izy ity asaiko mihitsy ntsika mba azoto amaky ny testamenta vaovao ahitantsika ny toe-po sy ny toe-panahy ny atao hoe apôstôly, toe-po sy ny toe-panahy ny atao hoe olona ao amin'ny Kristy marina. Atao anatin'izy ity manomboka Korintiana voalohany ka hatramin'ny Korintiana faharoa ny vaky-teny rehetrarehetra dia misy karazana olona anankiroa misaraka tsara. Ny anankiray olona araka ny nofo dia ny anankiray olona araka ny fanahy. Ny anankiray olona izay irresponsable ary ny anankiray olona izay responsable. Olona tompona andraikitra sy olona tsy tompona andraikitra. Dia ao anatin'ilay tantara sy ao anatin'ilay fanambarana rehetrarehetra dia mahita ianao karazana toe-pon'olona anankiroa ihany koa ao anatin'ilay izy. Ny toe-pon'ilay olona atao amin'ny ankavia koa izay nataoko teo hoe olona araka ny nofo, olona irresponsable, olona izay mandeha fotsiny amin'ny maha-olombelona na dia efa nandray ny famonjena ary. Dia ny toe-pon'ireo olona ireo dia hitanao ny fitantarana ohatra izay nitaraina ny Paoly hoe nareo nge mbola araka ny nofo. Inona ny zava-mitranga ao anatinareo? Misy adilahy, misy fifandrafiana, misy tokotokoana. Inona koa ny tantara ao anatin'ny Korintiana? Misy hatramin'ny fijangajangana, misy asan'ny nofo be dia be ao anatin'ny Korintiana. Misy zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny nefa olona mitondra anarana, olona natsoina amin'ny anaran'ny Tompo, olona izay mitondra anarana hoe fiangonan'i Jesosy Kristy. Fa be dia be ny zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny. Asika tao no mijery fotsiny an'ilay izy dia fampiresaka sy mifananatra ao anatin'ny tantara hoe izao ny tokony ho atao, izao ny tokony ho atao, ohatr'izao ny tokony fitondran-tena ny zanak'Andriamanitra, ohatr'izao ny tokony atao rahalahy, tsy mety izao sy tsy mety zatsy sy tsy mety zareo. Fa ny tena principal problème, ny tena olana fototra ao anatin'ny tantaran'ny Korintiana dia tsotra be ry zareo tsy responsable. Inona ny olana? Izy avelolo zay hoany. Nareo koa mora fa toy ianao mihain'ny Tompo. Izy tsy responsable ny olana. Dia rehefa tsy responsable izy dia manaraka fotsiny zavatra rehetrarehetra. Izany hoe raha tsorina aminao dia zao lay fomba fatao rehetrarehetra, lay toetra ratsy mivoaka, lay fifandrafiana, lay fitsitokotokoana, lay zavatra maro isan-karazany izay tsy mandeha amin'izay laoniny, izay hitantsika ao amin'ny tantaran'ny Korintiana dia efa vokatra fotsiny sisa an'ilay toe-po sy toe-panahy nipetraka tao anatin'ny zareo. Tsy mahariditra lalindalina sy vetiny amin'izay aritsika. Isika raha lasaina bavy miteboka voalohany ao anatin'ny fanompoanan'Andriamanitra. Dia ozy izy nisaotra masina milaza any amin'ny Korintiana faharoa toko 5:5-10 hoe maty izy ozy izy hamonjy ny olona rehetra mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay rehetra velona fa velona ho azy efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Niteboka voalohany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia izao, maty Jesosy hamonjy anao, nanolotra ny aina izy hamonjy anao. Tsy zavatra tsotsotra no nomena antsika. Tsy mahavidy antsika ny volafotsy sy ny volamena. Tsy mahavidy antsika ny ranombolasa ny ranjanakosy sy sisa rehetrarehetra, tsisy mahavidy antsika ireny. Ary nisy fotoana nomen'ny Tompo révélation kely mikasika ny bokin'ny Hébreu, fa ao amin'ny Hébreu izy dia milaza hoe ny ranombolasa ny ranombovavy sy ny lavenim-batotr'ombovavy sy sisa ozy tsy mahadio ny fieritreretana fa mahadio ny nofo. Inona ny dikan'izany? Natao fotsiny reny rituel na fombafomba mpivavahana fahiny ireny mba patonga le olona ho tafiditra indray ao amin'ny fiarahamonina. Izany hoe ohatra zany zao hoe nanao fahotana le olona, nanao fahadisoana le olona dia maloto izy, dia écartena amin'ny fiarahamonina. Dia rehefa écartena amin'ny fiarahamonina izy dia manao an'le fanatitra dia tafaverina indray fa tsy mahadio ny fisainana. Izany hoe manota le olona fa tsy voadio ny fisainana, tsy voadio ny fony, fa ny rano Jesosy ozy izy dia mahadio
hatramin'ny fieritreretantsika. Nanolotra ny rano Jesosy, nanolotra ny ainy Jesosy ho famonjena anao. Zay ny atao hoe acte de responsabilité, na asa fandraisana andraikitra. Jesosy Kristy zany te mipetraka teo amin'ny toeran'ny olona tompona andraikitra, de nanolotra ny ainy izy ho avitra amonjy anao. Raha afaka natao fotsiny hoe afaka nanao fotsiny hoe za tsiditra amin'izany raha zany. Veloanareo samy tompona andraikitra amin'ny tenany, samy mamonjy ny tenany, fa nanapa-kevitra izy nitondra ilay toe-posy, ilay toe-panahy, de nanolotra ny ainy ho avitra amonjy atsika. Rehefa nanolotra ny ainy ho avitra amonjy atsika izy, ka enao zay asany zay ao am-ponao, enao lay asany any anatinao, de raisinao lay fanomezana zay omeny anao, de hoe enao ny atao hoe voavonjy. Tsapanao ny asany. Rehefa voavonjy ianao, de zao le fanambaran'ny Korinthiana 4:5 hoe tsy velona ho an'ny mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony zay velona, fa velona ho an'izay efa maty sady nitsangana amonjy azy. Amin'ny vanim-potoantsika nandray ny famonjena, de miaina isika natao hoe fahazazana ra-panahy. Ao anatin'ny fahazazana ra-panahy isika, de hozy izy Petera milaza tahaka zaza ra-panahy mandrifatratra ny ronono panahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany. Ao anatin'ny vanim-potoana zany ianao nateraka indray, nandray famonjena, de misy vanim-potoana ianao inona fotsiny ataonao? Mandray fotsiny ihany. Mandray. Ny ohatra tsotra indrindra dia ao anatin'ny fiainany zazakely, voateraka ny zaza tsisy ninona tolony. Misy zazakely be dehibe ato, tsisy ninona omeny reo, tsy mitondra aporina inana ao anatin'ny ankohonany reo. Fa reo patron miaraka amin'ny télécommande sy ny telefônina, de maneno izy raha vao tsy tanterana ny sitrapony, mahazo fotsiny izy aloha. Mandray tenin'Andriamanitra, topoiny hoentina ambavaka, atao daholy zay tokony ho atao rehetrarehetra, ampaninina, ampitombo azy, ampandroso azy, ampivelatra azy, atsara ny fiainany. Zay no etape voalohany ao anatin'ny tontolom-piaina ny olona izay araka ny nofo eto ambony tany, sy ny olona amin'ny Kristy ihany koa, mitombo moramora, mihinana aloha, mandray aloha, miaino aloha, mipetraka tsara aloha. Ny tantara dia mampiseho tsara mihitsy ny tantara ilay zanak'Adala. Fa voanody ilay zanak'Adala, tsy natsipiteny amin'ny borosy, ely zay tsy nidiran-gatatsy hoe iny aloha. Ho avy manaraka eo Ser Pierre, de ho avy eo zao, de ho avy eo zao. Tsy zay ny zavatra izay natao ny lairainy, fa inona natao ny lairainy? Tafody ianao, tatsika anao fety. Tsisy latsa, tsisy eso, tsisy hoe kapohana, tsisy hoe mamerina aloha, manao azy tokony atao rehetrarehetra aloha, de rehefa aveo iteo ndray, fa mihinana mihitsy aloha. Manao zay mbola tsy ao anatin'izany lalao zany, zay mbola tsy ao anatin'izany sehatra zany, za te ilaza aminao androany. Andriamanitra tsy mila anao ezaka be, ka aloha hiala amin'ny sigara, ka aloha hiala amin'ny toka, ka aloha zahanao an'izao, ka aloha alamiko zao, tsisy olona may mandamina ninina ao anatin'ny maizina zany. Tanao zany fitaky ny devoly, le olona ao anatin'ny maizina, de ozy izy le devoly zao, le mivavaka tsy maninona, ohatra ny Farao ihany, le mivavaka tsy maninona, fa alamino aloha ny trano. Nao piditra ny Jesosy de trano korotana ohatrany ampidiranao azy, alamino aloha. Ina nefa mitranga le trano maizina be. De zay alamina tsisy mandeha am'izay loniny, ho avy Jesosy, alamino. Nalaina le po, aiza le po teo efa nitsapatsapo vohena. Aprimo. Naprimina aiza ny farany erian-dofandrina. Ka ianao amaizina mampierina anazy koa. Lay kiraro, aingana, aprimina. Aiza indray ny falan'ny kiraro, mbola erian-dofandrina ilany indray. Tsisy ninona azo atao, fa ny zavatra zay atao voalohany ao amin'Andriamanitra, dia tsisy afa-tsy mandray. Mandray izay nomeny. Ina nomeny anao ny fitiavany, raisinao fotsiny izay. Ina nomeny anao ny famindram-pony, raisinao fotsiny izay. Ina nomeny anao ny rano, raisinao fotsiny izay, inonao fotsiny izay. Fa vita amin'izay ilay teboka voalohany ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Dia misy vitesy afindra amin'izay
inona vitesy mifindra amin'izay ary raha vao tsy mifindra io dia tsy mandroso ny fiainam-panahy any olona izay ao amin'ny Kristy. Rehefa avy mandray ny olona, rehefa avy mihinana ny olona, rehefa avy miprofita ilay zanaka adala. Tsy fety foana isan'andro, aiza koa ny ahitana zanak'omby isan'andro vonoina eo. Hoe mifondray ny maraina dia inona indray ny ataontsika androany dada. Le gana indray ve no karakaraina sa ahoana mifandehana. Indre mandeha le fety. Vita tsara le fety, eno tsara le démonstration d'amour. Le izy mantsy misy problématika be ao anatin'le izy. Misy olona tsy mandray fitiavana fa tonga dia maika ny asa. Ary misy olona mandray fitiavana dia mieritreritra fa fitiavana foana mandavataona. Tsara foana. Dia zay zany ny fiainana miaraka amin'ny Kristy. Dia milamina, dia mandray, dia maka, dia mihinana, dia misaotra an'Andriamanitra fotsiny isaky mihitsy. Raha tsy hainao, tsy toy izao ny fiainako. Tsy ho toy izao ny fiainako. Fa tsy izay ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ny fiarahana amin'Andriamanitra misy vanim-potoana. Voalohany indrindra mandray. Faharoa, responsable amin'izay. Dia rehefa responsable, dia manome. Inona tsara? Manome amin'izay. Izay natao hoe Jesosy Kristy raha lasenabavy. Ny tena tantara ary dia izao, Jesosy tsy nandray na inona na inona. Inona kay ny raisiny? Inona? Vao tonga teto ambonin'ny tany. Dia tsy berceau, miaraka amin'ny kidoro, mahafinaritra tsara. Fa vao tonga teto ambonin'ny tany, dia ao anaty mololo no nametrahana azy. Zany nahatonga an'i Jesosy tsy nino anino mihitsy. Aiza koa rangahy nisy mpanjaka, Mesia. Dia any anaty mololo inga niteraka. Vao manomboka ny tantara dia efa tsy azo inona ny tantara inga. Hoe any anaty mololo, tsy possible zany zavatra zany. Ny tantara-piaina an'i Jesosy Kristy rehetrarehetra, tsy misy afa-tsy manome. Vao 12 taona izy dia miditra any an-tempoly. Inona ny ataony any? Mizara. Tsisy afa-tsy izay. 30 taona nanao ny mission izy. Tsy nisy. Izy rehefa miresaka ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoiny. Fa aninona? Anompo. Nefa ahoana? Izy lay zanak'Andriamanitra. Izy lay nomena ny endrika Andriamanitra. Izy lay nosoran'Andriamanitra. Fa mahagaga le olona izay mpanaraka azy. Le olona izay novonjeny. Dia tsy manana izay fiainana izay. Fa ny fieritreretan'ny olona dia zao hoe Jesosy dia manome azy androany, manome azy rapitso, manome azy ravakapitso, amin'ny herinandro, amin'ny tapabolana, mandra-pialany eto ambonin'ny tany. Fantatra Tompo fa ianao no miahy ny fiainanay. Itokisanay mihitsy ianao hitondra ny fiainanay ho amin'ny tsaratsara kokoa isan'andro. Fiainana irresponsable. Ary rehefa ny olona no irresponsable, tsy manana fandraisana andraikitra, tsy tompona andraikitra na amin'inona dia ao anatin'ny Baiboly misy tantara be dia be ana olona tsy tompona andraikitra, be dia be, manomboka amin'ny Genesis 3:4, misy an'izany Mesekaina zany ao. Izay rehefa nanontanian'Andriamanitra izy, moa ny rahalanao ozy ka inona ny dirako? Moa tompona andraikitra. Mo zavazava ny responsable any rahalako. Rehefa tsy responsable any rahalany kaina, inona ny zavatra nitranga? Vonoiny rahalany. Ao anatin'ny tantara, misy tantara ny rahalany Josefa, izay tsy responsable na inona. Ary misy an Josefa responsable kosa, izay hitan'Andriamanitra ny fosiny toepony. Tena tsangan'Andriamanitra izy, tena metrahan'Andriamanitra tantara mihitsy ianao raha manana tantara amin'ny Kristy dia olona responsable ianao. Amen. Tsy olona natao fotsiny ho velona ho antena, raha vao isika olombelona ny velona ho antena tsika fotsiny. Zay le Korinthiana 2:5-5. Raha vao velona ho antena tsika fotsiny tsika. Milaza anao manondrana foana isika. Tsy mandeha amin'izay laony ny fiainantsika io. Tsy mandeha amin'izay laony ny fiainantsika, tsy mahasoa ny fiainantsika. Velombelom-poana fotsiny isika. Rehefa ny olona ao anatina tokantrano, araka ny resako teo amin'ny vanim-potoana iray izy mandray fotsiny. Fahazazany, mandray fotsiny. Tsy responsable na inona mihitsy zazo, tsy haiko manomboka eo amin'ny 5 taona eo izy. Zay vao mba ametrahanao zavatra kely, tsy indraindray. Tana ary io ty fako ty.
ndana aiza tedavy ny kiraro ny dada dia lasa miazakazaka izy avany. Gôtasy ny ray dia boty ny ray. Oetiny avany. Fa mba efa menao responsabilité izy. Atsinika, le ohatran'ity dia lasa izy mitady any ray. Scooby-Doo ny ray ny hitany diny ny entiny avany. Me mitombo ny taona dia me ankininao zavatra izy. Mba hanina mba afaka niatrika ny fiarahamonina, mba afaka handroso tsara, ary rehefa tsy akinonao ninina izy dia tsy mandroso ny sainy, tsy mitombo sainy, tsy mitombo fahalalana, tsy mitombo vatany, fa ompina ozintsika filazantsika azy. Za tena milazantsika fa amin'izao fotoana iainantsika izao, ny ankamaroan'ny kristianina dia ompiana, te ho topoina foana, novanjavatra foana, ary karazana filazantsara izay afafeny rehetrarehetra ireny. Dia filazantsara tsy izy izay milaza fa indirectement Andriamanitra dia mpanompontsika fotsiny. Anao an'izao anao Andriamanitra, hitay anao Andriamanitra, anandratra anao Andriamanitra, anova fiainanao izy, analanao amin'io tsy mety io izy, anao an'izao izy dia anao an'izao izy dia anao an'izao izy. Fiainan'olona irresponsable zany. Andriamanitra daholo ny responsable ny zavatra rehetra, dia Andriamanitra daholo ny manao ny zavatra rehetra, fa le olona manina mandray fotsiny ihany. Sasenao rehefa nateraka indray ao amin'ny Kristy, tsy natao handray fotsiny ihany. Amen. Rehefa mandray foana ny ataontsika raharaha, rehefa mandray fotsiny ny ataontsika raharaha, tsy mitombo isika. Dia mivoaka daholo ny toetra nofo rehetrarehetra izay mifampiresahantsika ato amin'ity Korintiana ity, hoe ina ny zavatra nitranga atao, karazana olona miady. Any ny olona rehefa tsisy atao foana, fampivandravandra sisa. Fa raha manakatao ianao manasa vilia ianao, tsisy fotoana ianao ivandravandranana nizanizango, ny raharahanao ary tsy hitanao izay anaovana azy. Fa rehefa tsisy atao dia efa fampijerijery eo, za zelingelenina mihitsy. Tsy tiako mihitsy ny fomba fijerinao a. Fijeriko izao maninona, ozy koa le ray, raikitra amin'izay ny komba, samy olona tsisy atao reo. Za raha misy komba mba handanina ny andro, amorona fialamboly ary ho atao, maika fa misy opportunité anaovana anazy. Za sy ianao raha lasena bavy. Ny atao hoe antom-pisina, tsy hoe tonga eto fotsiny dia handray, dia mihinana, dia karakaraina, dia entina mbavaka, dia ampiana. Rehefa ny olona tena mifona fa mety hoe mahitsy ny zavatra resako hoe sady mamoaka mampiditra ozy le anabavy ray zay. Fa rehefa ny olona mangataka foana, za eto ambavaka, zany tsy mba le toriteninareo milaza hoe manao an'izao nefa za zao tsy mba misy manampy mihitsy. Fa isika mila manana toe-po manolotra. Ozy izy Paul miresaka ao anatin'ilay izy, jereo tsara le toe-po, fa io tena nanomboka ny tosy. Nisy fotoana zaran'izy io atao amin'ny Facebook tany 3 taona lasa tany, hoe tena izy mba mpanompon'Andriamanitra manana an'io toe-po sy toe-panahy Paul io. Hoe tsy ny zanaka ny tokony hiaro ho an'ny ray aman-dreniny, fa ny ray aman-dreniny ny tokony hiaro ho an'ny zanaka. Mba maro ihany ny amiako pasteur fa tsisy sampotra izy rehetra. Fa tonga dia eo fotsiny mijery hoe tena fahahoana zany, vita ve zany? Fa ny zanak'Andriamanitra rehetra tokony ho tahaka ny Paul daholo, olona manolotra. Ianao tsy voatery manakatolotra be dia be, fa za sy ianao tokony olona manolotra. Amen. Raha te hitombo isika, tokony olona manolotra, fa tsisy olona mandray zany ka mitombo. Zany tenenan'i Jesosy fa mahasambatra io manome io. Zany mampatonga an' Jesosy Kristy mampianatra an'izany zavatra zany, ary zay nandehana no andehanantsika ihany koa. Amen. Rehefa ianao nentina mbavaka mandrakariva, dia hitondra sujet de prière fotsiny ataonao. Efa mva le anina ho asisy, le zao ndray ho tsy hita mihitsy moa izy ty. Dia verin'ny olona fa zany ny antom-pisiny fiangonana, zany ny antom-pisiny fivavahana. Fa ny antom-pisiny fivavahana dia omeny ianao, dia manome ianao rehefa avy eo. Kristy mahasoa anao, dia ianao mahasoa ny hafa. Amen. Ianao tsy voatery hasoa ny hafa amin'ny alalan'ny fitoriteny eny ankalamanjana.
Ary tsy zay rery any akory ny atao hoe masoa ny hafa. Fa na dia amin'ny fampahirezanao fotsiny ihany ary ny olona anankiray, efa masoa ny hafa izany. Teto nisy fijoroana vavolombelona tamin'ny herinandro hoe izaho mivavaka ho an'ireto olona roa ireto ary faly ny foko, mivavaka ho an'ireto olona roa ireto. Zay mihitsy le fiarahana amin'ny Kristy. Mandray ahy dia manolotra, na dia olona ray monja ary, na dia olona roa monja ary, dia hozy izy Paul miresaka, za dia faly, za dia vonina. Maninona hozy izy? Andany sy olanina, mba ninona asony fanahinareo, dia inona vokatra izay fanolorantena izay. Azonao vakina eo ambony amin'izay, ny kombahan'ny Paul rehetrarehetra na dia mafy takininona ary. Fa afaka mijoro izy ary tsy matahotra izy, ary mbola manana ilay toe-po akasitrahana. Tsika nge afaka mitady ny toe-po sy ny toe-panahy. Jesosy za te hitombo fitiavana, ianao tsy manolotra ninona ko fitiavana inona ny tombo eo. Zany inge tsy vavaka atao e. Azonao ve zany? Tsy vavaka atao zany hoe aza ampitomboiny fitiavana ny anatiko tompo. Fa rehefa mivavaka ianao ho an'ilay olona eo akaikinao, rehefa mangataka ianao ho an'ilay olona eo akaikinao, ho an'ilay mpianakavy ny finoana indrindra. Ny fony Jesosy tena sensible amin'ny mpianakavy ny finoana. Man'izao tontolo izao, moyennement, izy ao bokin'ny Jaona 7:20, mazava tsara mihitsy ny fivavaka ny hoe za tsy mivavaka ho an'izao tontolo izao. Fa ho an'ireo izay nomena. Anina moa tsika hivavaka ho an'ny olona tsy hitany masontsika sy tsy fantatritsika ihany, nefa le rahalahinao eo akaikinao izy ny fomba fitenin'ny Jaona ao bokin'ny Jaona 1 eo. Ataonao ahoana izy ny fitian'Andriamanitra tsy hita masonao, nefa le rahalahinao eo akaikinao. Aza mieritreritsika hoe Jesosy miresaka mahantra sy malahelo any amin'ny episty, any amin'ny filazantsarany, dia mieritreritsika hoe reny zany ny tena zava-dehibe. Excuse fotsiny reny itenenana Jesosy tsisy ilana azy vola sy iarianareo fatratra io. Fa ny tena makasika amin'ny fon'ny tompo dia izy reo madinika mino ahy ireo. Niza mana fotoana ny madinika mino ahy, mendrika asiana vato fikosoam-bary izy dia azerany anaty ranomasina. Reo ny makasika ny fon'Andriamanitra. Lay momba ny tenan'i Kristy. Sasa ianao tsy natao handray fotsiny ihany. Raha vao mandray fotsiny ihany tsika dia tsy maharitra. Lakle ny zavatra rehetra fiarahana amin'Andriamanitra omeko anao amin'ity androandroany ity. Te haharitra ianao ny fanompoana ny tompo, manompony hafa. Izay ny lakle. Zavaka mivavaka be dia be mihitsy, misy toetra nge ny anatintsika any. Jereo tsara, jereo tsara ty zavatra ty. Misy zavatra ao anatin'ny fiainantsika ao, na hoe olona rahalantsika na metsika mihitsy ny concerné amin'ilay izy. Misy zavatra ny ainanao fony ianao mbola célibataire. Misy toetra ratsy. Mety misy toetra ratsy ihany koa ananan'olona anankiray fantatrao. Impiry izy nanariny. Impiry izy ny teneniny. Tsy mety ho azy ao. Ohatra zany hoe mody alina. Tsy mety le mody alina. Nareo ange ahita loza amin'io e. Nareo ange ohatra zao. Ny ataony ihany ny ataony. Mafilo. Efa tratran'izao sy tratran'izao. Fa ny ataony ihany ny ataony. Fa amin'ny vanim-potoana izy manana ankonana, manana tokantrano, responsable amin'io, gaga ianao. Ary ty le nananarana azy hatramin'izay. Tsy niova, fa no niteraka, niova ho azy teo. Niala ho azy. Satria maninona? Lay responsabilité de manova zavatra ho anatiny raha olombelona. Te tahak'izay ihany koa isika, tsy Paul spécial be, tsy Paul ny tsara be, fa i Paul de responsable. Paul de tompona andraikitra ny hafa. Paul de mivavaka ho an'ny hafa. Paul de manolotra ny tena ny mpanompo ny hafa. Dia zay ihany koa isika, ary zay lakle any fiarahana amin'Andriamanitra. Te haharitra va ianao? Aoka ianao mpanompo ny hafa. Amen. Te hitombo ve ianao? Aoka ianao responsable. Fa aza mijanona fotsiny mamoky ny tenanao. Aza mijanona fotsiny mitoloka eo amin'ny fahalemenao sy ny tsy fahavitanao. Za Jesosy dia ohatra zao. Za Jesosy dia ohatra zao. Rehefa ny olona lasa pastera, miova ho azy, tsisy olona mihitsy. Eo zany izy olona tsy mivaky loha. Scooby-Doo miaraka amin'ny bakiraro lava be hatraty. Sorta mille bandy mandeha vidy mofo, tsisy olana mihitsy. Fa ho mety titriny olona iny. Ho hitanao fa voky ny trano iny. Tsy voky io raha tsy mety tsara. Nefa andeha iny vidy mofo anankiray etsy.
ary na le mofo vidiana ary atao anaty arony. Taloha ary rehefa mbola tsy responsable lanjalanjay ny vata-mofo be raha iny. Tsisy olana, tsisy bedy. Fa rehefa manana position iny olona iny, amprimina ny anaty any na dia. Na meraba raha tsy miova ho azy, tsy manao kaiza tsony, kaiza, pitona kely, tsy zay tsony. Salama tompoko, salama mety tsara ka mety tsara. Na fomera miova. Taloha mikakakaka be, misanaka be 120 degré io vavy io. Fa rehefa mahazo azy toerana, na zay fotsiny sisa. Satria manova zavatra ny anatin'ny olona le responsabilité. Manova zavatra ao anatin'ny olona le toerana. Dia tahak'izay ihany koa tsika, misy zavatra ezahantsika be dia be ao anatin'ny fiainantsika ao. Fa raha tompona andraikitra ny hafa fotsiny tsika. Miovy eo. Za zany te hizara androany, ianao tsy voatery ianao ny zavatra rehetra. Ianao tsy voatery ianao tahaka am-Paoly hoe enjehana daholy Pergamosy, Tiatira, Efesosy, tsy mila manao an'izany ianao. Fa raha tompona andraikitra fotsiny ianao ny olona anankiray. Ray fotsiny. Manaova zay etsik'izay androany. Amen. Olona ray fotsiny na roa. Za atao be dia be fa tsy tadidinao iny avy eo. Fa ray fotsiny na roa. Hoe tambavaka izy isan'andro. Resao izy, ampaherezo izy. Ndefa texto izy, sy sisa rehetrarehetra. Zay fotsiny. Fa ho hitanao fa misy zavatra ny anaty fonao any, misy fitiavana mitombo. Lay ozy ateo hoe tsy entina mbavaka. Fa atao fotsiny izy dia mitombo azy ny any anaty any. Zay taloha fampizara zavatra oatra zany, arakaraka fatakarana moa zany. Fa tany amin'ny 7 taona, 8 taona lasa tany zay, mandeha mitoro filazantsara. Alohan'ny hitorona filazantsara, mividy akondro rokolao. Dia mena akondro ny olona. Na mena zay sendra ny tanany eny, na ampiana araka izay azo atao eny, zay rehetrarehetra. Fa enao misy toe-po mitombo. Marina fa mety hoe ahoana ary zany resaka pastery zany. Za tsy miteny aminao hoe vidana akondro koa, tsy zay le izy. Fa za te hiteny aminao hoe le mizara rere olona, asa mijanona mandray fotsiny. Amen. Tsy mitombo ianao raha vao mandray fotsiny. Tsy mitombo ianao. Faly fotsiny ianao manangona ny verset io. Fa tonga ny tafiotra rehefa avy eo miozongozona ihany ianao. Matahotra ihany ianao, reraka ihany ianao. Fa rehefa mizara ianao mampahery ny hafa. Ao fotoana ianao tadoreraka za raha vao omaly nampahery andranako. Za ndray tiany manondra. Ozy le raha la omaly vanginay hoe ianao zany rehefa miteny ohatrany hoe ianao reny ny tena enjana mihitsy amin'ny ara-pana. Fa tonga saina ihany ianao rehefa tratra le tena ohatrany haiko mampahery ny anina fa za ty ohatrany mitady angovotra loaliko. Raha tsy responsable ianao dia mitoy mangovotra loaliko ao. Raha tsy responsable ianao dia memiletika fa satria ianao responsable ary tonga asaina. Ianao nge rehefa ao anatin'ny tokantrano misy fotoana ny ray mpianakaviana sy ny renim-pianakaviana matahotra efa tsy zaraina amin'ny ankizy zay tahotra izay. Fa tazominy ho azy satria izy responsable. Fa raha zarainy amin'ny ankizy zay miara-mangovotra vao maika raha hafa indray ny ampangina nyreo ankizy vitako ty Jesosy tena zao misaotra tompo. Ohatra maherihery tsy fatapatatra ao zany fotsiny, ohatra mitsingevingevana zany fotsiny ianao ao anatin'le izy. Fa henonao mihitsy hoe ohatra tsy miova zany le toetrako. Satria any amin'le lalana tsy tokony ho izy no andehanako. Mivavaka dia mitodika ato amiko ihany. Za foana no entiko ambavaka. Za foana. Fitombrana ambavaka ny tena sy ny fitadiavana tombotsoa ho an'ny tena dia mampitombo fitiavan-tena fotsiny ihany. Fa ny fitondrana ambavaka ho an'ny hafa sy ny fitadiavana tombotsoa sy izay mampandroso ny hafa dia mampitombo ny tenanao ihany koa. Melehibe ianao. Tsisa zany solution zany inge amin'izao tontolo izao hoe inona ny atao mba hielehibe. Ahoana ny atao mba ho matotra e? Mba tadiavo eo amin'ny YouTube raha misy an'izany. Tsy mahita an'izany ianao. Fa rehefa tafiditra ao anatin'ny tokantrano ianao ozy dia matotra ho azy ianao tonga. Fa raha tsy izany mahita faisana izay hovadinao. Satria raha anankitelo zanaka 4 ambakanao zany tsy maintsy ho karakara. Tsy maintsy matotra ho azy rehefa tafiditra ao anatin'ny tokantrano. Tsy maintsy sérieux ho azy. Tonga dia voabaiko ho azy io fatoriana amin'ny alina io. Zay taloha amin'ny ray maraina manao jeu vidéo. Amin'ny ray.
Tsy haiko moa zany hoe inona va le fahatanorana zany ohatrohatran'izay mihitsy hoe ohatrany hoe tsisy plaisir raha tsy any ampovoan'ny alina mandaingana reo izay tsy nanao azy. Fa any ampovoan'ny alina no tena plaisir, any mianatra, any manao an'ity tontolo andro tsy hita izay atao amedikodiny eo fotsiny. Mirenireny eny fotsiny. Manao mitomboka harivariva maizimaizina iny mahita tao karazan-javatra be dia be. Tamin'izany zay manao jeu rally za moa tiako resaka tômôbila vie rally 2 amin'ny ray marainy tsy maintsy vita io parcours rehetra io ngamba misy 62 le izy. Fa asesy tsirairay avy, asesy tsirairay avy. Tapitra iny dia mipetraka indray aloha. Satria izay le olona tsy responsable na inona na inona. Fa rehefa miteraka ianao tonga dia nipetrahany loha ambony fandriana ary tsy andry. Satria mbola hiatrika fikarakarana ny ankizy indray rapitso. Nefa izy manao ny ataony. Fa rehefa responsable ianao, misy zavatra miova ho azy. Misy zavatra mandeha ho azy, misy zavatra tonga ho azy. Ny hafatra ho antsika amin'ity androandroany ity, tsika tsy natao velona ho an'ny tenantsika. Amen. Tsy natao hivavaka tsika ho an'ny toetrantsika foana isan'andro, ary raha io toetranao io foana ny entinao ambavaka isan'andro, reraka ianao. Kivy ianao farany. Le tsy nentin'ny alomaly, rapejo, ravaka pejo, Jesosy eo mandray verse ianao farany raha zanaka ny afaka anareo, ho afaka tokoa nareo, ngambo za mbola tsy izy mihitsy tao. Mbola tsy atao amiko ngamba le Jesosy mpanafaka. Fa misy evolution ny fanomponan'Andriamanitra. Amin'ny vanim-potoana anankiray tena manafaka anao eo ny eo izy. Tena miova ianao eo ny eo. Ary afaka ianao amin'ny alalan'ny vavaka, afaka ianao amin'ny alalan'ny fametra-tanana, fa amin'ny vanim-potoana hafa amin'izay sy toyany. Mihitsana ny zavatra tsy mety rehetra ao anatinao amin'ny alalan'ny responsabilité. Amin'ny alalanao ny fiainanao an'ny hafa. Amin'ny alalan'ny fanomponao ny hafa, amin'ny alalan'ny fieritreretanao ny hafa, amin'ny alalan'ny fisaoranao an'ny hafa, fifonanao an'ny hafa, fampaherezanao ny hafa. Tatoato izay dia mamangy olona foana ny atao matetika, misy olona raisina, misy olona mitelefona sy ny sisa, fa zany rehetra zany tena hitsoroko aminao mihitsy, fa anisany mbola mampaharitra anay mandrakity ny androany. Dia satria misy olona mila karakaraina foana, misy olona mila entina mbavaka foana, misy olona mila paherezina foana. Fa raha tsisy an'ireo olona rehetra ireo, efa raviravin-tanana ohatran'izao, manompo fotsiny. Atao mety, tsy atao mety. Ohatr'izay mantsy le fiainana célibataire, mihinana mety, tsy mihinana, tsisy olana. Sakafo harivo zany, vita ny composé, vita ny lasopy. Rehefa miteraka ianao tsy azonao atao an'izany. Ndao ina lasopy tsy indray mandeha isam-bolana ka mety, fa raha isan'andro, sara avadinao anao farany. Ny anambadiako mba hisy zavatra atao tokantrano tsy hoe hoany. Zay foana fiainako, hatr'izay ny ainako, hatr'izay na célibataire any foana. Anambady anao avy dia mbola hitoy amin'izay anko, tsy aleoko le zarery ihany. Mba hanana tokantrano tsara, mahafinaritra, mampiadana, matamana ny antony zany zavatra zany. Dia ohatran'izay ihany koa ny tontolo mpiaina antsika io raha lasianabavy. Le izy zany eo ihany le hoe ny hafa mila antsika. Fa isika ihany koa mahasoa antsika le fanompona ny hafa. Azonao le izy. Le sary zany tonga dia olona roa mahazo tombony. Le omena mandray mahazo tombony, ary le mpanome ihany koa mahazo tombony. Mba tsy ilazako hoe le mpanome ny tena mahazo tombony ao anatin'ilay tantara. Misaotra an'Andriamanitra no ny afafako manome, no ny afafako manolotra, no ny afafako manampy, no ny afafako mampahery, no ny afafako fampitatana. Dia mahazo tombony mampaharitra zany, mampiorina zany. Ny fieritreretako fa misy olona mijery za mpanompon'Andriamanitra. Mahatonga mitandrina tsara fitondratenako. Mahatonga miambina tsara. Satria manino, rehefa manao kitotoa, dia misy olona ihany koa mijery zay mihitsy ny tenin'ny Paoly, mikasika an'ireo olona izay nietrehitra fa lehibe ara-panahy. Dia mahazo mihinana ny lahenana terina ho an'ny sampy. Fa maninona ianao no manao an'izany ozy izy? Ianao hoe tsy mameritretra fa manimba ny kely finoana, manimba ny, anao moa le fomba filazany azy? Malemy amin'ny finoana, manimba malemy amin'ny finoana ny fahafahanao. Zany le olona ne lehibe, vatana fotsiny, fa ny saina tsy nitombo, mbola zaza foana, mbola tsy matotra foana, dia tsy nieritreritra ny hafa,
fa tonga dia hoe libra fotsiny adra itsika olona afaka ao amin'i Jesosy tsinotsinona ny sampy zava-pony reny azo hohanina tsara ty tonga dia hohano rahalahy tsy nieritreritra kory izy fa etsy misy rahalahy hafa izay mahita an'izany zavatra izany irresponsable tsy mijery ny hafa zany ny zavatra mitranga zany ny zavatra miseho sasena tsy natao toy izany tsika velona noho ny amin'ny Kristy na velona tsika dia tsika ihany koa velona ho an'ny hafa na ny fiakanjotsika sy ny fitafintsika sy ny fitenitsika sy ny sisa rehetra ataontsika mba hasoa ny hafa avokoa rehefa izay toe-po izay mihodina ao anatinao tanao ireo toetram-polona lazaintsika sy resantsika ireo accessible ho antsika daholo ireo amen afaka ny ainanao ireo dia gaga ianao hoe misy manaratsy ianao fa tao ohatra ny mora fandraisanao anazy ohatra ny faly ianao anatin'ilay fanenjehana ohatra faly ianao anatin'ilay fanaratsiana tsy hoe faly mizesta fa faly hoe tena misaotra an'Andriamanitra fa misy fifalian'i Kristy mihitsy haingo any natao foko any satria manina herinao amin'izay hoe ianao efa responsable ny hafa amin'izay dia inona mpiorina anao dia inona matotra anao dia inona mpaharitra anao dia inona mitondra zavatsoa be dia be tany anatinao amen izay ny afatra fifampizarantsika amin'ity andro anio ity mampatonga antsika ho tompona andraikitra mampatonga antsika hasoa ny hafa ihany koa fa Kristy ozy izy tsy mba nitady izay hafaly ny tenany fa izay hafaly ny hafa ihany koa atsika hitsangana ankehitriny dia samy mamiresaka amin'ny tompo arak'izay niresany taminao raha ianao le mbola tsy tsapanao ny fitiavan'i Kristy ao anatinao mbola vao manomboka ianao aza mihazakazaka aza miolomay hanombo ny hafa fa ho anao aloha raiso aloha mifalia aloha mihinana misotro mifalia ozy izy lairay ilay zanakadala fa efa tafody ty zanako ity maty fa velona indray very fahita indray fa raha ianao kosa sanao efa tsapanao efa nandray aoka ianao responsable aoka ianao tompona andraikitra mba androsoanao amin'ny fiarahana amin'ny Kristy androsoanao amin'ny fanompona an'i Kristy itombony ny fiainam-panahinao itombony ny toetra tsaranao itombony ny atsara-panahy voazatoetra rehetra sy mivokatry ny fanao aminatinao fa arakaraky ny asany ireny no avokarany ihany koa fa rehefa tsy misy asa dia tsy misy vokatra rehefa tsy misy famafazana dia tsy misy fijinjana fa zay afafin'ny olona ny jinjay rehefa velombeloko azy ny olona tsy ny fiainany tahaka an'izao tontolo zao ihany rehefa manana antom-pisina ny olona misy vokatra raisina misy fandrosoana raisina raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto